Tanany Mahamasina sy Anositsika amin'izao fotoana zao indreto ny tanora izay manao an'izay fitakiana zay ialoavan'ireo ray aman-dreny ara-drazana mbola miandry ety amin'ny rond-point ety moa zareo na dia ataontsika hoe tsy tazana ery amin'ny rond-point ery intsony ary ireo tafika izay manao barrage ny lalana teo zany dia mbola miandry aloha reto tanora reto tsy misy ny fifamoivoizana na izany na zany ary na dia eo ary zay felan'ny tafika nanao barrage teo zay dia voarahantsika mivantana eto ny fandrosoan'ny toe-draharaha manaraka fandaminana tsisy mihetsiketsika ho an'ny CNG rehetrarehetra ho azy ty andeha any alohany avelisa andeha any aloha ho an'ny CNG rehetrarehetra manaraka fandaminana ny moa zany misy tanora zany zay mitondra ny teny avy amin'reto mpanao-fesipetsiana reto ndao zahay effectif zany atetany mariny andrina zao ny ambiasy mangotaka tsara ka miantso zahay nilaza nareo tamin'ny hainao manjery tamin'ny alina ho tonga ny syndicat ho tonga avaty am'izay ny rehetrarehetra na ny mpanao politika na ny ray aman-dreny efa misy ray aman-dreny teto efa nisy kavary mitetoka manentana atsika rehetra na ny zengzeda na ny zeny greka na ny zenitsay o rehefa zeny rehetra tonga avatika efa mangotraka zao le tia tanàna ary tsy misy escale ny androany fa tonga de directa vol directa amin'ny 13 mai ka de omena fotoarany sady ny miaramila tonga saina tamin'ny nanao finambarana n'androany ka manome fisaorana amin'ny tafitafy izahay tanora fa manentana atsika rehetrarehetra fa indrindra ny syndicat na any amin'ny fampianarana na any amin'ny fahasalamana naiza tonga ety fa androany ny farany sabotsy saturne loko mainty ny androany ahoana ny asa ataonao an'izay mbola fahitana miaramila ety andro zay mbola mahita eo karazana misy karazana hery ara-miaramila hitasika eo ahoana ny asa ho an'ireo afatra ho an'ireo miaramila raha la zoky zandry tonga avasaina nareo matoa marigeny nanao finambarana teo misy antony sady misy dikany aza mety ataon'olo sorona ianareo fa tsy misy miaramila aresy vahoaka zany nanomboka tamin'ny 72 91 2009 tsy misy fa afatra ho anareo tonga avasaina nareo raha mitsangana nareo mitsangana iaro anay andehanana io eny amin'ny 13 mai mbola manentona ny tay mandeha hoe ianareo force arofonareo zay hoe eny amin'ny 13 mai aneo efika zay ny afatra ho anareo tonga avasaina Ndroso very zalary general reto zany nao amin'ny tsenanao tezy raha fa tsy zay miaramila reto mazay tsony efa hitanao fanambarany kapisaty aza mitiafiana ety tsony anao ao amin'ny tsenanao feheziny miaraha amizay anao tao mitobolovinao tanany ndarany espacenao any Bomagarova feheziny fa tsy atianao no fea zany misy lalany eto Bola tinalu, bulan tanah sini, serai mantan tanah sini, bola Malayalo, sangkuat, macam tul, tanah kacin menak, belum, mana boleh jangan kanan di sini pas malu, bulan anda kanan di belum urusan kisah sini, cerita kisah sama Bukan dekat itu,
dia memaro trano moa zany reto vondrona tanora manao fitakiana ho amin'ny fidirana eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey sy ny kianjan'ny demokrasia reto mbola miandry ireo namany raha mifahitana azy eto araky ny antso zay efa natao teo hoe tongava ety daholo dia hitantsika eo ihany ny fivoaran'ny toedrara tsy aivina fa niala tsy eo ampovoan'ny arabe antsony koa ireo mpitandro filaminana zay nanao sakana ery amin'ny rond-point namboda ery lalana zay miakatra makany amin'ny kianjan'ny demokrasia sy ny kianjan'ny 13 Mey mety hidika ave zany fa misokatra ho an'ny ireto tanora mpanao fitakiana reto ny kianja ny demokrasia sy ny kianjan'ny 13 Mey zany. Efa vita? Dia misy zany ny fametrapetrahana zay ataontsika hoe paikady amin'ny dia be izay ho ataon'ny reto tanora miaraka amin'ny reto ray aman-dreny ara-drazana ireto. Natataratsika izao olona izao ary amin'ny filaminana tsisy tony ny toravato tsisy tony ny rakorana fa izay ray aman-dreny no mitakina mamaky lalana amonjy aina gatovo ny zakay ny zany ary kasoky mitondra any amin'ny tagona dia tiana olon-tagona reto ray aman-dreny reto zany mitarika an'ireto tanora reto arak'izay fanambarana zay hoena amin'ny kianjanam-bodatofo. Reto ndray kosa dia ny jamba. Mila resena ny tahotra, miara maresy ny tahotra, resenareo koa ny tahotra dia mandresy ny tolona. Fatatsika, efa tsy mahita rehefa tonga saina fatatsika mahiratra zay ve no taraiky e. Alefa azy, ho daholo ny any an-trano azy. Ho daholo ny any an-trano efa jamba rehefa mikely miaraka tsy misy ministra tsony tsika, tsy misy directeur tsony tsika, tsy misy chef sisko tsony, tsy misy chef zap tsony. Asa mety reberebenireo ianareo ny ministra tsika amin'izao fotoana zao, ny mpitolona ty kianja, IGNZ, ireo avy amin'ny conseil technique eo amin'ny communal, ireo mpitarika ny hetsika fotsy teo aloha nanomboka an'izao, ireo président syndicaly SSM zay mijoro aty. Aza manaiky lembenana tsony tsika akatony sekoly lera zao fotoana izao tongava ty kianja amizay manerana ny Madagasikara. Efatra taona tsika zay tsy niakatra ny karama ny rekrutema tao mainga namidy
Ny recrutement atao amin'olona anaovana propagande député ministre Michel. Izany tsy ekena tsony zany, tsy ekena tsony zany. Ny vondron'ny mpanabe moa zany re niteny tamintsika teo reny dia manomboka mirotso ny mpanao fetsiketsehana eto tarihany reto ray aman-dreny ny ara-drazana ireto tanora reto zany. Kazatsika atao amin'ny ilany ihany koa ireo ataontsika hoe manan'olana ara-pahitana na ireo jamba izay fanan'ny heviny teo fa mahiratra zay zareo amin'ny fizarana misy amin'ny firenena zao na masinara ny tsy mahita. Mandroso ireto olona reto fa tazantsika ihany koa ny aty izay toerana izay nahitana ny barazy hatramin'izay ny mpitandron'ny filaminana dia tsy tazany aty zany izy ireo amin'izao fotoana zao, zany hoe malalaka ny lalana raha ny fahitana azy. Misy ihany nataontsika hoe mpitandron'ny filaminana vitsivitsy izay tazantsika manomboka mivoaka avy amin'ny camp eto Ambohida zay dia iarahana mahita eo moa zany mety ho toy an'izy ity fa dia mandroso mivoaka rehefa tonga eto amin'ny tambohin'ny Masindahy Saint-Michel. Eo amin'ny 200 metatra eo zao raha ny refy izay manasaraka ny mpitandron'ny filaminana zay ambara ihany fa vitsy raha oharina amin'ny hatramin'izay tazantsika ery amin'ny rond-point ery dia tena vitsy tokoa satria ampolony monja raha n'izao fahitana azy zao ireto mpitandron'ny filaminana manao zay sakana eto zay. Tsy tazana ety ihany koa ny fiara-mifono vy sy ireo brigade anti-émeute izay nahazatra hatramin'izay raha amin'ny androany asa taorian'ny fanambarana izay natao teny amin'ny kapisady vao maraina teo ve ka miantso ireo miaramila rehetrarehetra iverina andakazerana dia mbola mandroso ihany moa reto. Ny ray aman-dreny ara-drazana, ny mpanabe, ny tanora izay vonona anatin'ny GNZ ireto tamin'ny manantona ny mpitandron'ny filaminana ety amin'ny lalana Ambohida hiakatra ny Ambohida makany amin'ny kianjan'ny 13 Mey sy makany amin'ny kianjan'ny demokrasia reto. Raha 10 metatra amin'izao sisa no elanelana manoloana andreo mpitandron'ny filaminana mbola tsy misy ny ataontsika hoe fietsehana
izay atao ndeto mpitandro ny filaminana reto raha nahazatra hatramin'izay dia efa voaparitaka tamin'ny bomba mandasan-dranomaso ny mpanao vetsiketsehana saingana io dia tazana fa tsy misy an'izay fitaovana zay eto amin'reto mpitandro ny filaminana reto. Manajanona ndeto tanora reto moa zany reto ray aman-dreny ara-drazandeto ifampiresaka sy ifampiraharaha amin'ireo mpitandro ny filaminana ny ray aman-dreny ara-drazana araka zao tazantsika zao. Efa kely dia kely moa zany ny elanelany eo amin'izay solotena ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny tanora mpanao fitakiana zay sy ny mpitandro filaminana zay tazantsika eto amin'ny rond-point ny Ambohidahy zao, izay araka ny nambara teo dia vitsy ary tsy manana an'ireo fitaovana izay fampiasa hatramin'izay fa dia baton no tazana eny an-tanany eto moa. Zanaka niany mpitandro ny filaminana, anareo mpitandro ny filaminana dia zanakay miaro anareo zay ary manoana anareo ihany koa. Ny ray aman-dreny tompony ty firenena ity dia ombatiky ny maramila, ny zany dia matoky ny fahendenareo miaramila izay ray aman-dreny. Ndeto izay ray aman-dreny mangatadalana aminareo. Ray aman-dreny izay solotenan'ny malagasy rehetra manendika Madagasikara, lafo valon'ny Madagasikara. Ray aman-dreny avy any atsimo, ray aman-dreny avy any avaratra, ray aman-dreny avy any atsinanana, ary ray aman-dreny avy any andrefana sy ny eto afovoan-tany. Soloteny izay mitondra teny mangatadalana handroso ho eny amin'ny kianjany 13 Mai. Ny antony dia manana fangatana ny vahoaka malagasy, kianjana Ambosatovo 13 Mai. Manana fangatana izahay malagasy ary manana fangatana ihany koa ny amin'ny marary andreo zanaka ireo. Omeo lalana izahay mangataka amin'ny mpitarika miaramila dia mitarika anareo zay ampahendrena ampitiavana amin'izao fotoana izao. Omeo lalana ny zanaka malagasy raita-po aminareo. Zany any ako izahay raha hoeny amin'ny kianja Ambosatovo amin'ny 13 Mai, izay ray aman-dreny ny tokony akoka raha misy fitezan-davatra tsy mety eny an-toerana. Tsisy atahorana eny na korotana na torabato na teny ratsy dia tsisy izany. Izahay dia efa nanafatra andeto tanora génération Z reto sy ireo tanora maro manendika Madagasikara zay saloany reto tanora reto tena tonga eto amin'izao fotoana izao. Mangatadalana izay tompoko meo lalana ny ray aman-dreny hoeny amin'ny kianjany 13 Mai hanatanteraka fifampiresana, filazana ny opo sy ny fitarainana izay ilaina mety asoa eto anivon'ny firenena. Manana zavatra ambara amin'izany ny zanaka malagasy. Iza lehibe afaka mamaly e? Asoanareo koa zany miavo. Iza le mpitarika ile gendarme afaka mamaly to? Iza ny afaka mamaly? Mon capitaine afaka mamaly ianao hoe afaka mandeha ve zay, afaka miroso ve zay sa manao ahoana? Atao azafady mon capitaine. Zay tsy hikasy tanana anao na hiarovanao betakin'iny fa aleo tsy aminay le izy. Ray aman-dreny ny eto miaraka amin'ny zanagazana tsisy fikasika anareo zahay. Zany hoe tsy mahazo alamina hiditra zany zay. Tsara aloha manamarika fa nangataka lalana tsy amea lalana zany reo.
fa kosa mifaneho-kevitra kosa angamba malalaka e. Mangina kely oveny amin'ny anaran'ilay Andriamanitra Andriana Nahary zay ny nono raza ray aman'ny malagasy rehetra tsy vaky volo eto amin'ny nosy mijoro eto izahay maneho ny fiaraha-miora amin'ny alahelo ary tsy mankasitraka ny herisetra ny tany misy olobe tsy miady zaza ka zahay tsy mankasitraka ny fikorontanana ray aman-dreny tsy akanavaka na izy na iza tokoa miaino anay ianareo zanaka ao amin'ny tafika rehetra na iza na miaramila na iza ho an'ny malagasy tsy akivaky volo ho fiarovana ny tanitsika sy ny malagasy ray manontolo amin'ny fahavalo na izy na iza ilay Andriamanitra Andriana Nahary ane homba antsika tsy akanavaka rehetra eto amin'ity nosy ity ary iaro ny tanindrazantsika ny mazo alalana ve amin'ny alalan'ilay pahary ireto vahoaka izay mijoro reto ray aman-dreny sy zanaka misaotra anareo zanaka ao amin'ny izay mijoro amin'ny manoloana eto amin'izao fotoana izao eny tompo iza no solotenany ray aman-dreny aminareo mijoro eto tompony andraikitra eto amin'izao fotoana izao sao dia avy nareo atsona ve ny tena tompony andraikitra zay amaky an'izao lalana izao eny tompony Izy ny tompony andraikitra voalohany ao amin'ny gendarmerie fa ny ray aman-dreny tsy atsangana fotsiny ohatry zao e. Mba omeo azy any lehibe anay e! Meo azy ny ray aman-drenytsika. Manakasy ny olobe anay io e! Dia mijanahantso anefitra moa zany fiantsoana ny olona ny lehibe ny tafika zay angatahandalana zay amin'ireo ray aman-dreny tazantsika ery ariana kosa ireo avy amin'ny gendarmerie tokony hamaly an'izay. Rehetra zany olona moana daholo. Ray aman-dreny, ny ao aorianan'ny ray aman-dreny reo tanora instruit civilisé daholo reo. Zany hoe olona afaka manaja fandaminana reo. Tsy andeha hamotika iny zahay, tsy hanao iny zay fa aneo hevitra. Zay, mba mevonatranao mon kapitaine, aleo mba mena raha mba mety dia mba mena variteny zahay. Zay tantefanareo toy zay tsisy mifampivondalana zany hoe avy any amin'le lehibe zany mibaiko mena ny kapitaine fa tsy hevitra kapitaine le izy. mission efa dia zay zany ny mission efa Izany hoe zany zahay zany vosakana na hoe inona fa restriction zany ny asa zay no miteny lalàna zany hoe tsisy mahazo manao fitsiketsena tsy lazona lalàna ary zao ndray ary
lalana vaizara nahazo lalana be reny olona 67 sy senama reny nahazo lalana be reny mba iangaviana raha mba isy mpitandro filaminana naparitaka an'zareo fa mihodinkodinandro zareo nandeha tany zay manko kapitaine fa tsy misy zandarma any aloha mba tsy hoe 2 poids 2 mesure le izy tsy mpanao politique nareo fa mpitandro filaminana de aloha jolo amin'ny mampitandro filaminana nareo apart tao koa le any amin'ny senam zay mba fiangaviana to mbola tsy tafita aloha zay fampiresahana zay mbola tsy misy ny fanomezan-dalana zany zay omeny ny mpitandro ny filaminana ho an'ireto mpanao fihetsiketsehana reto miala am'izay ataontsika hoe fanapahan-kevitra zay mihitsy moa zany ny kapitaine zay tazantsika teo mitombo isa moa zany ny ataontsika hoe mpitandro filaminana zay eto amin'ity rond point na boidaty lalana zay miakatra makany amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mena ny kianjan'ny demokrasia ny angatanay zany zay anao ny fitagina aradrarany izy zay tsy mandroba mangataka lalana fotsiny zay ary ny anazy zany tiako aseho anareo fa na tsy mahita zay de matsiary tena fa tompona andraikitra amin'ity fireneny ity zay tsy mahita nareo manana fahefana samy tompona andraikitra daholo tsika satria olo-pirenena feno no lalana zay zay fotsiny angatanay tsy mitady zavatra hafa Hemitra moa zany reto ray aman-dreny ara-drazany reto araka voatazantsika zao. Ano
nanao fangatandalana izay ray aman-dreny izay zokony eto amin'ny firenena. Rehefa natao ny fangatandalana dia tsy nanaiky ny ao amin'ny fitandohan'ny filaminana ny diran'ny zana-bahoaka eny amin'ny kianjan'ny 13 mai. Raha tsorona dia tsisy ray aman-dreny andady amin'ny zanaka izany. Izany dia ngatadalarana izahay manao vavaka manokana any amin'ny toerana izay misy anay. Tsy zany ny zanaka rehetra manao vesika izao ny ray aman-dreny izay tonga sy ny tena eto amin'ny fotoana. Dia saya zany dia misintaka ireto ray aman-dreny araka zany reto ary manome lalana ny tanora ho amin'ny hetsika atao. Zaho dia ray aman-dreny ara-drazana. Fa ny hevitra tapaka teto dia tsy mifanarahana. Fa za ray aman-dreny ara-drazana dia midioratra amin'ny farany. Ary tsy maintsy mandresy. Fa ray tsodrano zany. Adoboka velaky izy dia anao iamotra. Non! Miara-maty lety dia miara-velona. Mifanipaka zany ny hevitry ity ray aman-dreny ity sy ireo ray aman-dreny ara-drazana zay aratra hitsika teo dia miemotra ry zareo ary raisin'ity ray aman-dreny ity ho fampidirana ny ankizy amin'ny kizo ny fihetsika zay naseho an'ireto ray aman-dreny ara-drazana reto teo. Dia zao tazantsika zao sady tsy miditra no tsy mivoaka ihany koa ireto tanora reto amin'izay le hoe fikasana hiditra ao amin'ny kianjan'ny 13 Mai sy ny kianjan'ny demokrasia zao. Facebook izy avy eo hoe misy mpanao politika mitaingina le hetsika fa ianareo mijanona iaraka aminay eto dia zay miantso io feo ampieriteritanareo olombelonareo olona manafananareo dia mba eritrereto kely zay ny anahy.
Dia kan area Cimeria ni fiavina tanora maromaro ihany koa. Raha efa mitombo ihany koa ny isan'ireo mpitandrina filaminana izay tonga ety an-toerana fiara maromaro zany. Tsy misokatra moa zany ny barage eto amin'ny Sapananamboda zay. Zavatra dia mampalahelo dia izao ny vahoaka nametsaka anao teo dia rehefa mangataka ny vahoaka hoe mialatsy mety miala rehefa mitady mora foana ve manana raha miala fahendreny e miala fotsiny dia Melala saya dia biasa cuma saya saja. Kalau saya deit, ada canine, banewe kapus, ya canine batala pulus. Para dipanggil dia tu mami kita kamu lewat ini kopet ini nok cara kayak ini nih napi nata manukalan nih sesuatu ini mai kopetannya sama cinta sudah intannya sama
Ini apa yang paras? Misy moa zany ny fandrosoana reto mpanao fihetsiketsehana reto mihemoka ihany koa ny mpitandro ny filaminana.
filamina hai tapi de pamiemta ni Asia Malaya. Sana itom ni
manoloana ny ministeran'ny fahasalamana eto moa zany izay fiamoran'ny tandro filaminana zay raha namela malalaka ny tanora izy niditra avy ery amin'ny rond-point-ny rond-point miditra mankaty amin'ny kianja demokrasia zay. Mipartay anareo fampitandremana voalohany fa hampiasa hery izahay. Fampitandremana voalohany mipartay anareo fa hampiasa hery izahay. Mipartay anareo fampiasa hery izahay. Fampitandremana faharoa. Fampitandremana fahatelo farany. Mipartay anareo fa hampiasa hery izahay. Diarava moa zay taritana andalambe izay noravan'ny mpitandron'ny filaminana teto amin'ny hitsin'ny ministeran'ny fahasalamana teto.
Misy ny fampitandremana intelo zay natao teto ny partany zany vahoaka zany amin'ny mety ho fampiasa-kery tsy niematra moa rehefa vahoaka dia misy izay fandatsahana bomba mandatsa-dranomaso ho fanapariahana ndraiky tanora rehetra zay. Dia manomboka miverina mananitra na miakatra makaty ambony aty indray zany ireo vahoaka ankehitriny aoriana izay fanapariahana nataony mpitandron'ny filaminana izay araka izao tazantsika amin'ny sary izao. Mbola masika dia masika moa ny rivotra ity na izany zany ary vokatrizay fandefasana bomba mandatsa-dranomasy na bomba lacrymogène zay. Misulah sama tahu nanti tahu, jangan lihat cewek ini sampai dia ngesannya. Bulat sama tak sesuatu, tahu ada saja buat. Takut suatu para boleh pap kita sih ambil alat kamu. Dia saja pap tak dia di sana. Di sana, Prabowo cuma kamu jatuh baik. Cicat, racunnya biar ya. Belum parah, belum. Kami sudah cicat, tapi dia buat dia suruh pastikan. Saya buat para mulai pak, di bawah cicat. Ano siya nyo, kamalala ka? Bahas lamang yung pinili. Ay! Sandal mah bukan dari buah kawai yang mamian saya bahasa buah ke. Asal mulai pemerintahnya. Bebas lihat buah ke. Ini jangan lihat si prime minister malis mereka nak tak saya nak film ini nak pegang sih jadi. Saya jangan tiarin. Mana kan sih? Buka. Ya. Ini jangan lihat prime minister malis jadi dah sekarang. Ada
Agana bat finanzana tunga dia. Agana bat finanzana saya tunga dia. Saya dia saweti, orang maga city. Karena maaf nara dia surya jangan kita kota. Yang cawun ada polisi. Polisi udara. Yang cawun polisi. Sandal mayang sanyo. Mangata ka panjang ni saja. Bosannya entar Kalau dia biasa sudah lebih apa satu. Tres me. Bawa tu. Kaca dibawa ke nasi. Saya tanya dia mayo. Sampai kali pas kata tutun raga mai lah, bande. Bila pes ambat kata tutun detu. Abe dok lisa. Lepas saya enggak sandal mandi pupuk awak masih macam pupuk enggak lah inas dia. Kena kira kan nanam Lepas lepas kira lepas pupuk. Dan kita ni tak kena yo pupuk ada cokan dah saya feel nanti saya feel. Kalau saya tak kesulitan, para pun saya cuma menilin saya, cuma dibandingin, sentuh sampai kapan ada saya, atau malah kilala niwa, anda sudah murah-murah kena stres saya, dia lupa anda mandiri, kita bawa ke mana kas, nanya jauh tanahnya ni, jalan yang kita mana ni, kas mereka masalah kalau mau sekarang sawah, dolar kasih ke dia salah, asam ada baik sana. Demek realiza de fetura ga.
Alam bantsa kita lisan na tiada nulan lisan kena syegazan. Pada naga lisan ya terus mula nak tersi batawon.
Mana cerita nyul? Utin Aryo Cemun saya. Ala nama dia tani kau mana cerita nyul? Tapi lami nanyu. Opta jauh, nak apa dia pucat tu, hina dia pucat tu kau, ah? Cis pulang dia mau, cis pulang dia mau. Bicara kami separan ni sahabat trio, separan tu. Tadi tu nai lewat tadom kamu nasi pepena tanah na. Allah saya lepa bawa kan dia tu. Pas pepena tanah na. Tadom kamu na. Kamu satu dia tanah. Komunitas internasional lawas cuma itu nak bis. Acaru di Papua Nayeri, cara-cara. So bukilnya so sisi lepan asau. Saya tanah pun atau lisanin rokat katrat lagri mosen bro. Jadi sama saya nak pen sama pepari coba. Lisana tondo mai tapi cendol. Dia kalian salah. Gua kalian salah pacik yang dia utene feramun narusun la naik cuy wanai dia. Kau pacik dia tadi. Lisan Watangan ni jadi tahu mana ye? kemana lisan malah wanai dia dia ulat pacik dia tadi. Salita pasar mana mana sekali keproses ada manuat soalnya salah pemilatang saya karena kapili sana metong cat itu misal bukan serangga sana Direr la tile baltoga macam lisan sana tu dewa mana lapian sabana kata nama nak katen lo capen nak tahu saya mana nak memang saja lu teman belum selamat yang mar nak saya dia lah tim kus yang nasi go sana sexo mina kya sana ka baju sama ta kasya ka sis dike ka bisa mapita sana taru sana te balante bole male lavele ro pole eta la uno ka monti ke dingato gal lisan ne patu ya te mekchege mandiano ne kama lisan se fam ni ko chikin mai ga mana ka kanga ke mana ga ne kama lisan ne ngato ke wa ki lisan mino pacha talerin matunchum arsiga kwa ba lisan yo at mera min lisan tembana na tiap ndara na ka tam ne ket pas ho ja chika mera min ne kino zomo sa mera chike seno lisan soga tena titanda na tut ke lisan tunda nai makan ale cuma na tugutan ne to salapi o kuchini sera sala so ki kuchin lisan soga pakri parasite lisan ka poswa yo niya mana ka kulla ko leman salala ki mo chenna mera kan nai ya dia ya Matawa na bomtele olhe ato ne conseiller eto no tatarau tira tola de la rapat saya na kel sangga zancewan ruan marina dia nisya andreu panofits keciana tewam ni sapan nabuta nutarian ni rai mandenera drazana arnusakanan dreu miaramilam bola vitsvits tam zany fotoana zany dia ny tombo moa ny effectifany miaramila aveo reto mpitandro filaminana reto rehefa zany dia navelany zareo niemitra tsy moramora ny mpitandro filaminana raha nandroso tsy moramora kosa ny vahoaka zay nyhevitra fa ho afaka miditra eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo mena ny kianjan'ny demokrasia zay rehefa tonga teto amin'ny hitsiny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ministeran'ny fampiroboroboana ny industrie sy mivarotra ry fanjifana azafady indrindra dia nisy ny sommation intelo zany fampiasa hery ny mpitandron'ny filaminana aorin'izay moa dia nipoka ny boamba mandrasa-dranomaso ary rava aloha hatreto raha mbola tazana ery amin'ny rond-point ery katrambany etery amin'ny angana ireo mpanao fihetsiketsehana sasany vitsivitsy kosa ireo samanantona ny mpitandron'ny filaminana sady miresaka no mandresy lahatra azy ireo ny amin'ny tokony amin'ny mezan-dalana azy ireo hiakatra ho eny amin'izany kianjan'ny demokrasia eny Ambohijatovo zany na ho eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo me
araky ny antsoantsony tanora anankiray izay nanao hoe izahay reto no patronareo tokony omenareo lalana mbola eto ihany moa zany no tsahatra aloha le lala dia be teo zay nataony vahoaka teo fa ravan'izay fandravana nataony mpitandron'ny filaminana tamin'ny bombandatsadranomasy zay. Tapahatsika eto aloha ny fampitana mivantana aza miala amin'ny ako iny foa fa raha misy ny fivoaran'ny toedrara dia ampitaitsika eto ihany.